Tsy mbola tapitra akory ny aditany eny Pitolova amin'izao fotoana zao, indrindra fa ao anatin'ny champ de tir. Nambaran'ireo mponina ao an-toerana mantsy fa misy olona tsy fantatra amin'izao fotoana zao miditra ka anorina tanàna vaovao amin'ny toerana fonenan'izy ireo. Efa nisy ny fionana niaraka tamin'ireo mponina sy ny lehiben'ny distrika ny Mahajanga faharoa. Ny mikasika an'ilay raha resaka problème tany aloha zao ohatra eto surtout anatin'ny champ de tir 613 hectares Pitolova. Nisy fivoriana ny fanaovanay atao amin'ny chef district Mahajanga teo nampiantsoana tao fikambanana Vatosoa, nampiantsoana tao Fimamia malagasy iray zay tarihako, nampiantsoana tao ny fikambanana Faneva. Dia nisy teny napetraka amin'ny chef de district Mahajanga teo tao mitsahatra ny fikitiana ny tany Pitolova mandra-pavita ny délimitation Mahajanga ndraiky Mahajanga teo. Ny mahagaga nefa dia zao amin'izao fotoana zao dia misy masamitsangana avy hatrany anao borna faobe fanakaiza ny fifanarana atao Mahajanga teo dia hoe ametraka délimitation Mahajanga ndraiky Mahajanga teo. Ny tsara homariana sy ny tsara fatarina a Pitolova tsy tany hoe tsisy olona fory, misy olona ao, misy vahoaka efa mipetraka ao, efa be dia be fangatahana mandeha ao ary manana taratasy mahanazy ny tany aby ny olona rehetrarehetra ao. Ny atao hoe Vatosoa tsy fikambanana parasita izy io ka hoe saoty avany tsambikina tao Pitolova, fa ny fikambanana Vatosoa dia atsoina amin'ny teny fanalavana hoe vahoaka tonga soa andrehitra. Anisany nandrafitra an'izany fikambanana Vatosoa zany zakay. Ka marobe ny faondresaka fanangonana vola etsy sy aroa fivarotana ny tany io. Aminay zany zay manana tany ao Pitolova dia tsy manaiky moramora. Ankoatr'izay, efa niona manokana tamin'ny sampandrarany fananantany teto Mahajanga ihany koa ireo mponina ao anatin'ity tany voafaritra anaovana tanàna vaovao ity. Anjaran'ny domaine dia zao hoe ny régulariser ny tan'olona tsirairay izay efa mipetraka ao. Tsisy ao anatin'izany hoe hizaran-tany vaovao ny domaine na hoe hiantso-olona hafa hiditra ao amin'ny champ de tir. Fa ny anjaran'ny domaine dia zao hoe irégulariser izay olona mipetraka ao. Izay tokony misy ka noho izany izay manana tany ao dia milaza fa hoe aleo hitsatra, aleo hijanona tohananay na anaovanay opposition fidirana izay olona milaza fa hoe amorona tanàna vaovao ao satria izay mipetraka ao no tokony régularisena araka ny domaine fa tsy ny olona avy ety avelany no miditra ao amin'ny champ de tir. Raha ny fanehonkevitra ireto mponina aveny amin'ny Pitolova ireto tamin'ny mpanao gazety dia tsy anaiky hatramin'ny farany hiala amin'ny tany efa nonenan'izy ireo hatramin'izay izy ireo.